aminazy dia efa miasa loha izy ary zigny zay ozy fa ela tsara nangatangataka taminahy miasa loha mihitsy izy tafavoaka angambozigny izy dia manomboka ilany vaniny ianao anao izy tsy mandalindalo aminahy tsony zao satria tafavoaka anao lasa karaha ohatrany hoe halany zany ianao ary igny le nazaveko anao teto an'izay matadidy lesona fa ny olona anankiray manohitra anao agnatin'ny amin'ny eritreritrin'azy agny dia efa agnisany mamosavy anao ohatranao zany zao mitantara amin'olona hoe za iny rô andeha mazenga amin'ny herinandro e dia izy agnaty saigny boriborikolo karaha anao andeha mazenga tsy mbo zaby fa anao tsy lasagna akagny zegny anao agnaty eritreritry agny tsy niteneniny tamin'ny vavany fa misy olo dia ohatran'izany tsisy valaka zany efa misy devoly mihitsy zany agnatiny akao mankahala tsotra zao ary mankahala dia zany tsy manana antony aby ino mankalany anao fa anao halany fo raha mba agnotanigna ananjy ino marô zegny tegna tsy tiavanao anahy tsisy aby fa halany fogna anao andeha mazenga ohatra ny sasany zany tsisy olo tsy maregny izy tia andeha Maurice zegny hono izy ake zegny olo ndrozy za igny mba tia andeha hitsaka hely na passeport aby amin'iny mbola tsisy fa olo jiaby fa mahafantatra izy tia andeha hitsaka hely olo mbo andeha hitsaka zany manko mbo misy passeport fa anao na passeport aby tsisy andeha hitsaka hely tsisy olo tsy marigny vo naregnesan'olo an'igny fogna après an'igny nivony tongotra anao dikan'igny hoe zomboanao zany ny message agnatin'izigny zomboanao tu vois ça dia mila mba fantanao zany hoe ahoana ny fomba hoentigny miady aminazy isaky mivoaka tragno ianao tandrigneso tsara ty fa arma izy andeha toroko anao ty andeha hivoaka tragno ianao dia azadigny mivavaka matetika moa ny olona alohan'ny hivoaka tragno tsy maintsy mandeha misasa mandro dia agnatiny ianao mandro igny azadigny manonga ny agnaran'i Jesosy zany donc raha matetika ataonao mandro amin'igny rano andeha andronao igny mihitsy teneninao rakofako amin'ny rano Jesosy ny fiainako rakofako amin'ny rano Jesosy no aviko dioviko amin'ny rano Jesosy ny fanahako ny agny amin'ny toeram-piasako tsy haiko hatrany agnaty lalan-drako amin'ny tokantranoko purifienao vatagnanao amin'ny anaran'i Jesosy ozinao isaka anao mandro ianao mivoaka avy eo sady tognono hoe zay toeragna andehanako androany dia ambarako eto fa nisy eo ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny asan'ny devoly ndana amin'izay nge mivoaka ny tragno sady manao déclaration anao hoe pandry izy za fa tsy makitikitika anao izy fa fantany zany ianao izy mandeha magnano iny jereviny aiza couloir oziny ianozy raha vao tsy ampivavaka anao tsy ampitenin'Andriamanitra ianao tsy ampifatakaragna ianao dia manana couloir izy or nefa ny baiboly dia milaza hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly amin'ny fotoana anao tady varimbarigna tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra dia igny tompoko ny fotoana fanomezan'ny olona toerana ho an'ny devoly question ampetrao fa nagnino manao ka amin'ny vavaka mapetrao ange zany fanontaniana zany anao tatoatony tsy karaha kamikamin'ny vavaka dia ohatrany karaha normal zany ianao kamikamin'ny vavaka dia raha regninao kamikamin'ny vavaka anao mivavaha fa zao mitady excuse tsy zany moako fa zao fa magnino moa tsika oza ndray mandeha igny hoe mavita mandeha miasa misy sasany oza miady amin'ny vady mavita mandeha miasa mavita mandeha bazary mavita mandeha piscine fa tsy mavita mandeha mivavaka dia raha mba agnotanigna izy ino moa natonga anao tsy nandeha takatokato nagnadary ndraiky olo aminay akao za moaka rehefa sorisorena za paster namba eglizy ika raha tsy tiako hidira kofa sorisorena dia famotanigna apetrako za hoe nagnino anao moa Andriamanitra dia nazavaiko kely tamin'ny alady maraina fa agnisan'ny guerre ataony devoly amina kristianina dia guerre na toe-po io daholy raha mahazo antsika jiaby reo guerre na toe-po akoa hitestegna anao ary eo koa no ametran'Andriamanitra osotra agnatin'olo tsiraikireiky toe-po natonga ny Mosesy ry avagny tegna nanovan'Andriamanitra face à face dia voalaza fa malemy fanahy indrindra hono Mosesy zany olo malemy fanahy indrindra zany hoe nanana toe-po fa tsy hay intsony
fagnazavagna anazy. Zay no amaritagna ny osotra agnatin'olo araiky. Eo anefa ny atake ny devoly anao, olo mariny anao ihany no ampiasainy. Andeha hanimba anao, andeha hagnatofotofoka anao, marina pitenenanao hoe ovigna zano amela eloka farany. So de mba fa limite farany eky aketo. Maloto le toe-ponao. Ary amin'ny fotoana maloto le toe-ponao, de igny le anao le kamivavaka. Igny anao namaky baiboly tsy vitanao, de igny le fagnomezana fitoerana ho an'ny devoly. De zay natonga ny Jesosy niteny, miambena ozy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Le fakapanahy eny ravane, de tena zavatra andeha hagnareborebo sainao foana mba tonga anao hemotra. Zay nge le fakapanahy. Mba tonga anao hemotra. Ary misy zavatra io amina fiainana tsy fitahina, fa iraky Satana mba tonga anao varimbarina. Misy zavatra ohatran'izany a, so de varina antsika. Ina andeha testeanao anio fa avy amin'Andriamanitra le fitahina ndeso mivavaka. Raha avy tamin'Andriamanitra ve de kamo indesina am-piangonana. Zao mo représenter nanjy am-piangonana anao ihany. Fa matoa fitahina nitondra anao any amin'ny fiemorany mieritrereta. Fa i Davida mpanjaka da anisan'olo nitahin'Andriamanitra, zay nilovainy Solomon, fa mbola nilaza izy fa impito isan'andro no ankanesany ao an-tranon'i Jehova. Impito isan'andro. Nentsika impiry par semaine mba mandeha aketo, nefa anao fa tady tsy havita. Miasa zay ngony izy. Za io ko sao tada miasa. Anao ane aza magnano aninao fa. Anao ane olo tian'Andriamanitra anao io. Ataony tsy miasa keny anao. Anao tiany be. Mba ionany aminao fo. Tadriki tsara volaniko zegny fa maro. Andriamanitra saro-piaro izy. Jereo tsara ny nagnanovana ny Abrahama. Tsy nanagna fa tsy Isaka i Abrahama. Fa rehefa nanomboka azo ny Isaka, nanomboka nagnadigno n'Andriamanitra izy. Tsy voatonga tsony Andriamanitra Jehova fa lasa hoe Isaka. Jereo mo ny kristiana anankiray vao nazy moto. Efa manomboka digno va soloko sampomana izy io. Ataoko le raha sampomana ao ny solony. Izy ataoko mortisera izy lasa mortisera foana raha regny ako. Nefa taloha de tena Jehova ô. Magnino zao tsy amenao taranaka. Ozy Abrahama. Fa rehefa nanomboka tonga Isaka. Le kiananga Isaka. Adidiko anake. Isaka fo. Isaka fo. Isaka fo. Ozy Andriamanitra atero i malaky amaray. Atero ary. I fagnaterana Isaka io tsy voatery amin'ny sitraponao io. Ny Abrahama ary mbola izy nasaigny nagnatitra azy. Fa samby amin'ny degreny io. Tandrignesy tsara volagnin'ny tompo aminao zany. Ka de ny antegna mbola karany revana mipetaha amin'Andriamanitra fa. Izy karany tegna ataony mihitsy zay zavatra tonga saignanao. Jereo le zanakadaly. Fa niaraka ninagna amindambo mazala. Lambo nagnano niady sogna ambo taminanjy igny zay vao nivolagna taminanjy mba fa tsy rariny ake. Tanga avy tonga say. De be da be zany ohatran'izany amin'ny fiainana ara-panahy mitovy amin'ilay zanakadaly. Fa mbola tsy tara. Miverena anao. Ino marevagna tsaratsara zany hoe sady tahin'Andriamanitra ianao no ara-panahy tsara. Mbola misy raha tsaratsara an'izany koa mara. Fa mahagaga atsika rehefa manomboka tahin'Andriamanitra tsy spirituel tsony. Fa lasa charnel. Ka tsy sanandro moa ka dady makoa tsy sanandro zay koa no makoa. Ka koa sy dada rebika zay nene dada tena. Atakalotsika zavatra hafa de lasa igny avy eo no asiny problème. Zany ane mahatonga olo maro be lasa manana problème amina asa atao e. Satria manomboka asivany différence mihitsy hoe io asa ray no misy ajany aminazy par rapport amin'Andriamanitra zay nagnome anazy an'le asa. I raha jiaby tonga amin'ny fiainantsika io revagna Andriamanitra daholo magname izy io.
izy magname azy io. Misy olo mahaino anao nge agny sao dia anao variana fa tsy mahazo vola azonao isam-bolana. Misy olo tena hoe ataontsika hoe masina no anao nge agny fa tsy miaigna ny fiainana mba iainanao io. Karaha mba nameno tompo fahasoavana aza dia variana loatra fa ndana manompo an'Andriamanitra, ndana miverina amin'i Jesosy. Mety foana iry avana ampiarahany, mety foana. Azo atao tsara anao vao tonga amin'ny bureau anao mandongalitra. Afody bureau anao dia mandongale anao. Sasany na izy rery ary tsy mivavaka amin'ny bureau. Karaha fahafa ndraiky ohatran'ny hoe masina be ohatran'ny miseho kristianina alohany. Manomboka hovany devoly saigninao agnalavitra an'Andriamanitra. Or nefa io Andriamanitra io le nitahy anao. Io Andriamanitra io le nanandratra anao. Io Andriamanitra io natonga anao mba fantatr'olona. Io Andriamanitra io mahatonga anao tsy haiko hoe malaza, tsy haiko hoe mba nagnano akory, aza takalo zavatra hafa izy. Dia ho hitanao tsara fa ho tahiny tompo anao. Mivavaha foana ry avana. Niarany sakafo tamin'olo marobe zay zany ray mandeha. Dia za mihitsy niteny mangina dolo maloha zao dia rehefa tsika hivavaka. Dia avy eo moa rehefa vita sakafo igny dia mba sambany anao eky paster nasaka ny teny anao hoe mangina ozy. Olo hivavaka ho zaka tsy angy. Azonao izy ase hoy foagna fa mivavaka anao. Fa tsy hoe rehefa amina olo magnano akory anao dia tsy mpivavaka tampoka ndraiky fa tonga dia efa jingra wera. Ase tsy hoe kory hoe rehefa mahita olo ndraiky dia halleluja, halleluja. Tsy magnano zay. Fa hoe mijoro anao zany. Mankasitraka hoe magnaja olo antegna. Fa apetrao foana hoe zanak'Andriamanitra ianao. Naiza naiza misy anao. Dia ho hitanao fa ny présence de Dieu agnaraka anao foana. Satria ny considération miteraka présence. Raha vao considérenao foana fa zanak'Andriamanitra ny tenanao, dia ho hitanao fa miaraka aminao foana io Andriamanitra considérenao. Amen. Jerevony zanaka e. Fantany tsara fa zanaka ao izy. Naiza naiza andehanany tsy miala agnaty saigniny akao anao. Izy tsy maintsy hifankahita amin'ny papa foana za aveo. Tsy maintsy hifankahita amin'ny mamany foana za aveo. Ataovy mihoatra noho izany fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia hitondra ny fanatrehan'Andriamanitra foana ianao ary tsy ho resy. Amen. Ka matetika ry havana misy fanahy ratsy amin'izao andro farany izao miataka olo maro dia tsy inona fa ny fanan'ny fahantrana. Fanan'ny fahantrana. Izy io tsy voatery tsy fanagnam-bola sao dia misy ndraiky midea zay zay mahatonga anaty tatoato tsisy pifa io. Izay zay natonga anaty tatoato ohatrany tsisy fandehana io. Tsy voatery tsy fanagnam-bola le izy. Fa état d'esprit. Agny agnatin'ny fisainanao agny mihitsy ianao ohatrany mametraka anao hoe resy zany. Hatramin'ny fandehananao dia tongoninao agnaran-tanàgnana re. Aloha za tsy hanongo sabeka za vigniranao ke. État d'esprit. Agnaty saignintsika ao lasa misy fomba fijery zay hoe resy. Ahataky ny devoly izy igny. Dia zay olo tratran'izy igny dia tegna mipetraka amin'ilay kilasy farany ambany. Daholo. Satria izy magneky fa karan'izany izy. Ekeny, fandana mba miova magnaraka andro koa. Atsika ke zao niany lakamisy, aza magneky mihitsy ianao tenenin'olo larbiana reo. Efa lakamisy atsika androany. Miavance. Zay mahatonga Baiboly miteny, koa raha misy ozy olona ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy. Inona zany le zavatra mila avozina? Inona le zavatra mila avozinao? Ndana foana mametraka an'Andriamanitra voalohany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa lasa mpitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ianao naiza naiza. Ny fahantrana dia hita agnatina fifandraisana. Tsy mba manana olo mba important mihitsy ianao mba hifandraisanao. Na zay olona mifandray aminao tsy maintsy miady aminao foana. Zay mahatonga an'iregny olona lasa manana problème na vady. Zay lehilahy mba mifanena aminazy manetreretiny ho vadiny lasa miady aminazy. Fanany fahantrana izy io. Dia ampahantranao satria misy olona natao hiaraka mihitsy amin'ny fiainana. Misy fiainan'olo tegna natao hiaraka.
dia amboleny devoly ady, amboleny devoly combat mba tsy arahanareo attaque démonia amina resaka fifandraisana. Dia misy lehilahy tsy mahay mikoragna amin'ny vadiny raha tsy mitrerotrero, dia lasa miteraka problème ho an'ny madama, tsy mahazo aigna mihitsy madama an-tragno satria matsiaro voatrero fanany fahantrana. Or nefa nareo raha vao manomboka anakôry tsara dia hiditra daholo ny vola. Amen. Mahazo contrat maventy izy, tsy haiko magnanjeny hony izy, fa rehefa nareo ny combat zay dia micombat mbo anapoketrako fanany fahantrana. Azonao ve zany afatra zany amina fifandraisana? Misy olo zany manana problème amin'io fifandraisana, dia mba mietrereta zany ianao raha isaky misy olo mba mifandray aminao miady foana, misaraka foana, mila mba iadivanao ifanahy, mila tononona mako izy ry havana, mila fantanao hoe zao le fanahy mahazo anahy, fanany fahantrana miataky anahy. Satria ohatra zao za zao ato agnatin'ity tragno ty zay teny hoe mivoa olo ohatra izova aminareo ivoaka, fa mila tenenina agnaran'le olo tiagna avoaka. Azonao? Dia ndray tsika mivavaka dia mivoaka anao satana, maro ne zareo dia tsy mitodika izy, tsy taitra izy, fa mila teneninao hoe ry fanany fahantrana mikoropaka dia izy miala kely. Fa mahatonga anao tsy miala dia satana zazy dalainao e, satana andrahany eo tsy mihetsika boka zareo zay raha marobe. Fa mila teneninao izovy fanany fahantrana. Tainy Jesosy ianao. Amen na? Dia jerevy tsara fa zany ihany koa tamin'Andriamanitra zany nianaran'ny satana anjify, ninanjy moa ka tsy pototra ananjy fô. Zany ihany koa ataon'Andriamanitra rehefa hitahy olona matetiky dia omeny relation tsara anao. Misy ny fitahiana zany rehefa nanana relation tsara. Misy zavatra zany tokony andoavanao vola be fa noho ny fisina relation tsara tsy agnifanao nanariary. Azonao ve zany igny no agnisan'ny natoroko anao foana fomba fiady ary atao fomba fiainana. Aza miandry misy problème vao miantso olona, raha fantanao fa olona mba ilainao ihany izy amin'ny fiainana. Ka misy fotoana antsovo fodimbara bao antegna fa tia regniregny feo e tahin'Andriamanitra. Raha mbola misy raha azo koragnina moa dia mikoragna. Azafady asa afaka mitratra aminao hely za isaky misy raha tavandraiky anazy boko zay. Tsy zegny izy io e, za hibaka mila vola 1,5 million ahiriky amin'ny herinandro. Tsy magnano zegny, lifasan'olona anao koa magnano toetra karahan'izany dia lasa mahery vaika be le fanany fahantrana. Azonao atahoran'olona anao hoe izy ke igny izy fa avy igny agnano io andraky. Izy ke fa nagnatognatogna ndraiky dia angataka ndraiky izy ke. Alan'olona anao raha vao karahan'izany. Azonao le izy ny relation mila kolokoloina, zay ny fomba fiadivana amina fanahy, pauvreté relationnelle. Mila hainao mikolokolo ananjy. Raha sendra anao manana vady masiaka, mianara mandefitra foana, calme foana anao. Aza miwalaoala aminanjy aby. Indray foana ajeo foana, jereo fa farany folaka. Tovy amen. Fa raha izy miziriziry dia avy koa anao koa tsy ho sitrana zany ianareo e. Tainy tompo ianao. Efa natoroko anao fa raha mandeha amina toerana maizina anao tsy mila mitabataba hoe maizina e. Fa azava ho ny toerana io. Fa mitondrasa fahazavanga eo, mangala afokasiky, mangala briquet, mangala bougie ampireto dia azava eo. Fa tsy hoe aizina re zao e. Ka raha sendra anao manana olana, raha sendra anao misy attaque, tsy attaque intsony na verimberina tonony mivavy hoe zany anagnano olana zao, za io moko misy problème, tsy zany intsony fa tonga dia attaque eo koa izy. Tovy amen. Hoe mijoro hoe za zao amin'ny andaran'i Jesosy. Combat spirituel. Zany rehetrarehetra zany natao ho an'olo mazoto mivavaka fa tsy olo kamo mivavaka. Ary zany mivavaka zany rehefa tsy amerigna hoe halleluja, halleluja, amen, amen na Jesosy.
Ntsasakadiny izy nagnanjay fo dia nagnino moa izy nivavaka. Tsy karaha zay. Fa tegna mikoragna anao, misy raha andeha atao anao. Tanao ny olo mandeha misikidi, misy incantation ataonjareo. Manonona zavatra zareo hoe oka ho isan'izao hitranga, oka ho isan'izao dia anao koa mila mianatra an'izany dia ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Oka mba hivadika positif ny fiainako fa tsy negatif atsony. Oka za mba azo an'izao amin'izay fa mba freraka za mandeha posy. Amen. Manao déclaration. Zany atao hoe mivavaka. Fa tsy halleluja. Oh Tompo Jesosy fanamasina tsara indrindra. Amen, 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 amen. Dia magnino moa ny madamo ko? Mivavaka. Olo mivavaka zany revaka mifandray amin'Andriamanitra. Misy raha atao, misy rendez-vous, misy fionana, misy dialogue andeha atao. Ary agnatiny kokoa anao misy fotoagna mba mangigna hely dia mba mitandregny azy. Mangigna. Tanao le avy mivavaka tegna hoe nifantoka tsara, mila mifantoka aloha, tenenao amin'ny akaikinao mihitsy zany mba hoainy tsara be. Fa tsy raha hoe sady midola telefôny dia rainay tsara indrindra. Alléluia. Mivavaka hono izy. Dia magnino moa izy mivavaka, mangikiny mivavaka. Mivavaka mamanareo izy. Magnino moa izy mivavaka mamanareo. Izy mimoe io, izy le zaza raiky masakisaky ananjy. Tsy atao karaha an'izany fa tegna mifantoka tsara anao. Mifantoka anao dia ozinao hoe raha io tonga eto za hiaona aminao. Za i Jesosy tsy manana raha marobe koragniny fa resy lahatra agnaradia anao. Dia tsy haiko zay zavatra hitaritany fanahinao anao kao. Teneninao mihitsy za Jesosy mba te ho lasa olombavao, mba fileo fasahiragna, mikoragna aminazy direct anao. Mba tsy tiako miaigna agnaty trosa Jesosy. Za mba tsy te hisy any problème isan'andro io. Ampio za ary miantso za amin'izao fotoana izao Jesosy, le osotro ny fitahina, osotro ny vahaolana hidina amin'ny fiainako, afahako mandresy, magnova an'io situationko amin'ny anara. Zany raha dia atao mivavaka. Tsy Tompo, mpamindra fo anao mamindra fo aminay. Mamilay eloko. Misy fotoagna fagnanovagna izy. Fa rehefa anao miady io, tsy karanjany eky anao. Rehefa anao hitanao hoe misy attaque fiainagnanao, mila mahery vaika anao. Tsara nisy olo miady revagna ka tsy mahay vava. Olo koa lazaika piady, tsy maintsy raha lelany izy zay. Olo tsy tiady fomba aby tsy be courant. Fa ny olo tia miady, mahay vava. Ozinao izy. Ka anao agnatina combat mila mahay vava. Androany Satana arodako. Karaha le misy raha arodanao regny. Ataovy amen. Sady mametraka sary agnaty saigninao agny zany anao misy raha mirodana io. Amen. Androany za miantso afo, dorako reo trasina trosa. Ohatrany hoe misy afo midina dia meda olo ry trosa dia tsy banky nangalanao ananjy. Tahidompo alela. Sao dia misy mivavaka anjany ndraiky. Hoe ampiarako vavaka paster, za tsy nivolagna hoe vava bakin'olo may. Fi situation io no dora. Ataovy amen. Zay le atao hoe combat spirituel. Amen. Misy koa le antsoina hoe pauvreté physique, efa natoroko antsika zany fa somary averiko kely satria misy raha miataka olo io karaha zany. Anao zany mieritreritra hoe za tsy magnino nefa ary misy fianakavianao zay miteraka dépense ao anao. Pauvreté physique. Anao salama fa misy fianakavianao marary. Anao salama fa iry ndraiky misy magnanjeno ary indray mety anao mihitsy ny marary sagnatria ny vava dia lasa lany vola anao. Tsy manam-piadanana antsony ianao. Ty lasa ny fanafody ny volanao. Lasa ny mpitsabo ny volanao. Dia aza variana antsony fa mila délivrance ianao zay. Ary amin'igny fotoana igny ianao mila mivavaka, ampiaro daholo. Misy rano an-tragnonao, raiso le rano. Aza miandritrotro amin'ny paster fa tegna ampiaro. Zay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery. Anao io misy hery satria fa nandray an'i Jesosy ianao. Mialohan'ny hitrotrofanao aminahy tokony efa mikomba anao.
Za lokony tsy tonga aminareny amin'ny romandraigny nambagnana akory. Defa mifona aminao lasty zany e. Sady anao ndraiky teny Jesosy era da pasteur tonga ta Nazareta. Ia, Jesosy zay. Ta iny tompo anao. Donc anao mila mianatra miady. Mila mianatra mikomba. Satria ndraindray mety hoe amin'ny sasak'alina tsy hainao ke misy raha mitranga an-tragnonao. Ary zany agnisan'ny test ataony tontolo ara-panahy daholo rehefa manomboka spirituel ianao. Misy test. Zay ilagna ny finoanao. Dia rehefa manomboka mandresa an'igny ianao mijoro am'izay anao lasa vehivavy lehibe n'Andriamanitra, lasa lehilahy lehibe n'Andriamanitra. Ianao ne hijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Misy koa araka le fanazaveko anao fomba hidirana fanaratsy amin'ny alalana nofy. Zao zaveko aingakaingana dia mamara antsika. Tapitra lera. Amin'ny alalana nofy. Betsaka amintsika reo magnonofy veritsika reo hoe aha. Raha iraka loatra zany dia manandehandeha eritreritranahy. Misy fomba matetika. Izy regny zany karazana kisarisarinady ataony devoly. Igny zany raha tiany hitranga aminao. Ohatranao nagnonofy sanatriany vavy nagnonofy nararo ny tiany hitranga le aretiny. Dia mila potehinao malaky igny. Raha vao tetra avy eo no tonga dia ravao aza mandigny mitrotra amin'ny pasteur zaka mitrotra midada milaka misy zanao no larobia fana hoditra. Fa tonga dia priato. Satria le finoanao zany lasa ty aminay ndraiky fa tsy midoko aminao. Or nefa ozony Baiboly ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Anao ne le oloko marina tenenio e. Afaka mamelona anao ny finoana. Tendana inoy fa amin'ny fotoana ianao mivavaka miaino anao Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao mivavaka mamaly anao Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao mivavaka misy lanitra misokatra ho anao. Inoy. Zaveko anao zany tamin'ny talata e. Jerevako zao olona mitondra tapatapaka fagnafody avy amina mpagnahody agny. Nalainy tambany tragnon-jare izy. Tany fivoahany tany. Nameny anao. Tozy e. Kaji tsara agnaty armoire. Da kajinao. Disika anao ivoako zay mpitao elake tagnanao dia apetinanao toatra. Zay zavatra tsisy dikany. Fa eto atsika miresaka ny Jesosy Kristy zay nandresy ny fahafatesana. Izy le ao anatinao. Tsy misy tsony revagna zavatra farany zay mafy amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ankoatra ny fahafatesana. Io ny farany mafy. Io nefa nasehony Jesosy mihitsy fa resiny. Tovy amen. Resiny fahafatesana. Ka donc raha vao fanahy na resy fahafatesana zany, devoly tsy maharesy fahafatesana reva. Tsy maharesy fahafatesana devoly. Fa Andriamanitra maharesy fahafatesana. Jesosy maharesy fahafatesana. Dia ndana mba inoy fa ao anatinao i Jesosy mpandresy io. Neza andehananao. Ka na misasakala anao tety. Aza mikoropaka hoe ndeha hitady Baiboly fa efa agnatinao koa Jesosy. Misasakala anao tety aza mikoropaka hoe aiza moa diloilo fa efa ao anatinao Jesosy. Lehibe ny ao anatinareo. Amen, amen, amen. Alléluia. Ny nofo matetika dia mampafantatra antsika reo zavatra mitranga amin'ny tontolo ara-panahy. Hoe io raha mitranga akato e. Zay ny nofy. Izy zany kelikely eo ho tanteraka ty amin'ny tontolo ara-nofo. Ary efa ohatran'izay foana ny fitrangana fiainanao amin'ny tontolo ara-panahy. Tao amin'ny tontolo ara-panahy Andriamanitra nilaza hoe ndeha isika namboatra olona fa mbola tsisy olona teo aloha. Genesis 2:1-20. Ndeha isika namboatra olona mbola tsisy olona teo. Tary amin'ny Genesis 2:2-7 dia nalaina amin'izay izy ny tany, ny volavolainy, dia nasiany fofonaina tamin'ny vavaorona, dia lasa fanahy manaina ny olona ny existe amin'izay. Tontolo ara-panahy aloha zay vao hita ty amin'ny tontolo ara-nofo. Ka raha anao magnonofy, io zany le film efa mandeha akao. Teneno amin'ny akaikinao regny hoe le film miainga hoe. Zany moa ko langage hainy tsara be zany. Io hoe le film miainga akao. Dia mila maharaka anao. Fa tsy midagnaka beke anao. Mila maharaka. Zany navoan'ny Joba. Efa niresako anao zany ary mbola veriko. Joba dia olo tegna mpivavaka. Joba dia olona marina, nahitsy, natatr'Andriamanitra. Nifady ny ratso ny Joba. Fa nampalahelo revagna fa ndray andro izy ny Baiboly nivory ny zanak'Andriamanitra. Dia teo koa Satana. Fa tsy teo i Joba. Apetrao fanontaniana fa nagnino?
Ka maro amintsika ireo na dia efa mivavaka ara tsara mba nagnonofo zany. Na mety efa nagnonofo ianao vao tsara mba tadidinao nofonao. Dia malahelo zany milaza aminao manomboka androany aza variana sao dia lasa mitovy amin'ny Job e. Ny zavatra nivoriany zanak'Andriamanitra tao sy izay makasika ny Job. I Job parmina zanak'Andriamanitra. Teo Satana ary mba teo. Fi Job zay ho resahana tsy teo. Ka raha anao zany tsy matadidy nofy na tsy mba magnonofy dia tadio fa misy zavatra angalariny devoly zay amin'ny fiainanao hoentiny andeha hagnapotehana. Fa androany za mivavaka oka hidina aminao ny fanan'Andriamanitra, atonga anao atadidy nofy amin'izay, atonga ny fananao azava amin'izay, oka ho isy fazavana hirotsaka aminao zao dia zao, ampazava ny fosiny fananao any Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka ho tadidinao amin'izay ny nofinao. Matetika akagny zany misy raha mitrepassery avany. Agny misy zavatra mitranga agny. Misy zao karazan'olo magnonofo manao examen fô. Zany fô nofonanjy matetika. Ary le examen ony sarotra. Amin'ny fotoana igny tadio tsara. Fa ho isy karazana problème finance ianao. Andalo zavatra sarotra zany ianao. Zay mahatonga izy igny fa tsy hoe akory hoe mbo halako ndraiky nofo hoe nirigny tamin'ny lycée ndraiky hono za. Nagnatao blouse amin'ny lycée mihitsy. Dia matetika izy regny zay karazana zavatra zay misy nofo manao fanadinana, attaque financière. Mila mailo anao amin'io karazana nofo io. Possible koa io magnonofo miverigna amina écolenao taloha na tragno nipetrahanao taloha. Akeo no lasa tambany volana retaka agny ndraiky hono dia karaha nanitra zany ndraiky hono ianao. Nirigna nanitra hono. Le faela aloha tsy lalitra. Niherigna tagny. Dikan'izany teo entin'ny Satana hagnano marche arrière fiainagnanao. Fa tsy handroso. Dia mila potenao igny ary potentsika zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Teneno amin'ny akaikinao combat spirituel. Amen. Mety koa io nisy tomon'olo sakanao. Nao nagnonofy dia nisy nisitoko sakanao so. Dia misy karazan'olona magnonofy izy. Misy trondro be hony akeo, mahaventy ny trondro zany e. Dia izy hialaka trondro io nisy voay ndraiky hono ninagny trondro. Regny le hoe esprit dévorateur. Dévorateur. Ary regny koa no esprit mpangalatra anjara voatendry. Nefa misy zavatra zany efa homan'ny tompo fa andeha atakiny, andeha simbany, andeha ataony mihitsy zay zavatra rehetra tsy atongavany zigny aminao. Dia mila mailo anao agnaty vavaka, mivavaha. Ary anao no mila mivavaka. Fa aza miandry pasteur metra tagnana, aza miandry intercesseur, fa anao mivavaha, mifoaza, na sasakalina mifoaza. Poteo le fanahy. Aza miandry amaregny. Satria ny vitesse ny monde spirituel ndray andro amin'Andriamanitra arivo taogna amintsika olombelona. Azonao? Une journée amin'Andriamanitra. Zay zany vitesse njare koa. Mba magnanova calcul adanao. Tonga an-tragno. Ndray andro amin'Andriamanitra 365 jours arivo taogna amintsika. Ah non, une journée 24 heures 1000 ans amintsika. Donc raha nagnonofy anao tamin'ny fito, aza miandry ela be tsony amin'ny valo ndraiky za vao hivavaka. Fa misy zavatra miavansa be ao. Ka raha adinonao no mivavaka nagnapotika an'igny dia lasa mitranga le izy. Fa ingany mba tsisy zavatra hitranga tsony manomboka androany. Jerevo za mba dananao mba agnatona andregny olo hoe lasa narary be hony izy avy eo. Na hoe lasa nisy problème be hony ranona amin'izao hoe nagnano an'izao ndana tena fotopotoro tsara fa tsy maintsy efa nisy nofy hafa tao talohan'io. Fa nignoreny. Izy moa lasa kamikamin'ny vavaka zay satria mbola nandeha be asanjareo. Izy manomboka tsy dia hita tampiangonana ntsony satria reraka hony izy. Nanomboka tsy dia nazoto nanompo an'Andriamanitra ntsony satria zao hony izy. Eo ianao zany mila tonga sainao tary le teboka dia ndana ovao le izy. Contreo le izy. Tain'i Jesosy ianao. Dia io koa possible mahita zavatra agny amin'ny toerana maloto be regny anao.
Ande amina toerana maloto tsisy metrahana tongotra mihitsy hono pastera. Tsisy andinganana mihitsy. Misy fanany famosaviana zay ataon'olona anao. De tegna tongono mihitsy ny fanany famosaviana hoe tsy mandaitra amin'ny fiainako. Na ino programanao na ino programanao, ry fanany famosaviana miala anao. Ary indrindra hoe nagnonofo narary na nagnonofo maty, poteo fa misy fanany fahafatesanao. Poteo. Misy rangaha ohatran'izany ndray andro. Hitanao izy hoe maty, izy nefa mbola velogno, fa tagnaty nofo izy nahita anazy hoe maty. De izy moa tsy nafantatra, jusque hoe nalevagna hono. Izy hono miteny amin'olo aza levina re zafo zany mbola velona. Nalevagna hono. Tsisy ny raha. De ny ampitsin'izy ny tantara amin'ny namany. Za le hafa nofoko alina zay. Za hitako nanao ohatran'izao nanao ohatran'izao. Maro loatra lesy nitoka nohan'ny lahy. Zany valiny. Fa tsy manisy nagnatorana zay ndana magnatona ny pasteur David no vavahany ataony délivrance misy fanany fahafatesany. Ny après tsy haiko firy jour nanao accident grave be izy, maty sur les coups. Zany misy zavatra zany efa manandindondindona. De matetika agnatin'ny nofy koa izy regny mitranga. De mila hainao amizay mangata amin'Andriamanitra mba hampazava ny fananao, hampazava ny sainao mba hay andika nofy. Fa misy dikany daholo ny nofy io, na couleur hitanao tao, na chiffre, na olona, na vorona, misy dikany daholo regny rehetra regny. Tainy Jesosy ianao. Tainy Tompo ianao. Ao ny sasany magnonofo mahita sokatra, tortue. Dikan'igny tsisy raha mandeha fiainagnanao. Zay raha tianjigna ambara. Lasa votsa, botsa ozintsika be tsy misaraka. Ny aktiviténao tsisy mandeha tsony fotra ny stagna daholo. Ary jereo fa matetika amin'ny fotoana mba ilanao vola mihitsy eo anao ny tsisy. Tsy raha normal izy. Fa attaque démonia. Misy karazan'olo bonane mihitsy izy ny tsisy vola. De mody magnano eky ande aminare agny zavake azandry vavy. Nefa tsy navidy gisy. De araiky ro andro ro fitiky le. Olo ko nahidy andro fity zany folo fa. Sady tsy mara. De anao amin'igny azavary agny ako hoe mbola andigna magnaraka agny koa zay mitogno avy. Fa poteo ifanahy io. Ravao ifanahy io. Aro ravatsika zany andro ny ariva. Amen, amen, amen. Di karan'izany koa anao ndraikindraiky magnonofy anao magnatao akanjo rovotra. Akanjo rovotra na hoe akanjo maloto. Nofoko laly zay hafahafa pasteur fa nagnino akanjo rovotra. Pauvreté. Pauvreté. Ça vous rend pauvre. Raha ohatra ka tsy mivavaka ianao. De aza nirasagna hoe anina fa tegna mangata mihitsy alohan'ny atory Jesosy eo. Zay communication hitako anaty torimasoko. Aoka mba ho enregistré amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaha mihitsy alohan'ny atory. Fa ho tadidinao io avy eo. De mba managna cahier kely mihitsy akaikinao eo agenda. Fanoratanao ny nofy. Na tsy hainao dikany soraty fo. Fa izy regny misy heviny. Ary raha tsy hainao dikany da nagnotanio ray aman-dreny ara-panahy. Fa hoe nagnonofo raha karahan'izao ino mety dikany. Fa mba mivavalo mba mangata dikany. Amen. Tsisy tsaratsara nohatra anao ihany mahay dikany. Tainy Jesosy ianao. Pauvreté. Ao moa misy olo magnonofo migadra. Hoe nagnonofo ny samborona polisy ony. Regny tompoko le antsoina hoe esprit de limitation. Lasa voafetra ny zavatra azonao atao. Lasa voafetra ny zavatra azonao vidina. Ny olona migadra moa ko voafetra. Misy faritra tsy azony andiana, zone rouge zany hono aka. Voafetra. Misy toerana anankiray misy azy ary tsy mivoaka voafetra. Karaha anao nagnonofy migadra na hoe nagnonofy tribunal, nagnonofy an'izao de tadidio tsara fa misy esprit de limitation. De ny fanahy rehetrarehetra mila fantatra amin'ny agnarany de zay izy voaroahy. Faraka izy volaniko anao tamin'ny voalohany tary, raha iteny hoe mba avia dia olo. Atsika jiaby ato samby olo daholo. Nambaly mbola agnaty kibonao efa olo. Izao zany le hitsangana.
Ataovy amen hoe ya. Amen. Izy tsy magnala velona mihitsy. Oh, hoe sarana lakory. Tainy tompony ianao. Donc ianao mila apetraka anao manomboka androany fa anao tsy olo matory zany. Teneno amin'ny akaikinao tsika hoe tsy midodika intsony manomboka androany. Fa miambina. Amen. Misy ndraiky karazan'olo magnonofo vola sandoko. Jusque kagny mbola sandoka koa. Tsy mbola vrai aby bo hita tagatinofo. Fa nagnonofo vola sandoka. Efa gidragidra izy koa fa le nagnanigny revako e. Mila magnano délivrance anao fa tegna misy raha be da be zany tsy mandeha amin'ny norme. Reo le tsina hoe esprit de blocage. Misy raha mibloque zany fiaignanao. Olo mpikomandy entana taminao lasa tsy mikomandy tsony. Olo mampiaraka nampiasa vola taminao tsy te hampiasa vola tsony. Misy raha mibloque. Ivavaka atsika androany hariva ho débloqué io. Oza hoe ho débloqué io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ao moa misy magnonofo mandeha pieds nus. Ary tany andiano ny fasiky mahamay be. Izy nefa mandeha pieds nus. Amin'ny fotoan'igny tompoko zay le tsina hoe esprit de sécheresse. Fahamainana. Fahamainana. Zany mahatonga ny olona anankiray raha vao tsy nivavaka izy tamin'izy nagnonofo igny dia lasa manana fahamainana izy ara-bola. Tsisy raha mandeha mihitsy e. Dia mila potehina regny fanany fahamainana regny. Amen. Alléluia. Zay aloha ny androany ho an'izay mila tohiny tongava maray amin'ny sivy. Asivy tia tanina mafy ho an'ny tompo. Dia ampiaro le izy revany. Aza nitandregny fogna taketo fa ampiaro. Tsy voatery mpandroka devoly fogna tompoko ny mila mahay manao combat spirituel. Fa ny kristianina tsirairay avy mila mahay miady amin'ny tontolo ra-panahy. Satria ny kristianina ny olombelona rehetrarehetra dia sady olona napetraka ao anaty fanahy napetraka anaty olona. Amen. Fananao napetraka anaty vatany. Na tsy pasteur ary ianao. Na mbola tsisy andraikitra anaty eglizy ary ianao. Dia mila mahay miady amin'ny tontolo ra-panahy ianao. Dia aza megnatra mihitsy misy fotoana mba mangala rano, sira afafazo an-tokotaninareo. Androany hoe zaho magnisy fefy magnodidina anahy. Tsisy loza, tsisy zavatra hafa hitranga eto. Fafazo rano, fa tsy voatery atao hitan'olo foana. Nao ihany magnano azy. Amen. Tainy Jesosy ianao hitsangantsika hivavaka. Mivavary ianao androany e. Raha nandre lesona ianao teto androany dia mba mivavahy ianao. Zay zavatra renao takeo na mety hoe tadidinao hoe nagnonofy an'izao marina zany re mandeha zay. Andao potehitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andao asandratsika ny vavaka androany. Apetrao amin'ny lohanao ny tananao dia sady mivavahy ianao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miantso ny osotry ny fanamasina. Amangy ny sambatan'olona. Anao délivrance amin'ity androany ity. Reo karazana fanany fantrano. Miodiody, manelingelina, manimba ny fiainan-tokantrano, manimba ny ara-bola. Tena amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Mandidy ny herin'ny maizina zay fanahy ratsy manakana mibloqué fiainan'ny kristianina zay tonga eto androany. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Miala ny amin'ny fosiny saina ihany. Miala ny amin'ny conscience ny subconscience-nay. Miala ny amin'ny tokantrano. Miala ny amin'ny ara-bola. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Okandroany ny afon'Andriamanitra hidina. Andoro zay mety endrika fahamainana. Andoro zay mety endrika trosa. Andevina andreo esprit de blocage, esprit de sécheresse, esprit de pauvreté. May toranay amin'ny afon'ny fanamasina. Tenay montsamotsanay androany. Miala ianao satana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka reo karazana fanahy ratsy zay mitondra endrika fahamainana ara-bola, mitondra endrika fahamainana ara-bavaka, mitondra endrika fiemorona ara-panahy. Potena amin'ny anaran'i Jesosy zany. Misaotra tompo, misaotra fanamasina. Dia apetrao tsara ambony lohanao ny tanao dia tenenay manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina
mandresy ara-bola, mandresy ara-panaya, manana fiainam-bavaka matotra, tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, feno hery, olo fatakarana, manana fotian'Andriamanitra, mpitoro filazantsara manomboka androany, zanak'Andriamanitra, mpandresy ary manoatra noho ny mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tia tanana mafitsika ho an'ny Tompo, mahazo toerana ianao. Amen. Averino tenenina mikaikinao zavatra ohatr'izany mila heninao matetika. Alleluia. Fa tsy lozanao mandeha mijery moron-dranomasina fo. Tain'i Jesosy ianao. Mila heninao fampianarana ohatr'izany mba handresy tsara ianao, mba tena hijoro tsara ianao, tsy ho azo zongozonina ianao. Nendray tsika moa kirevagna tady hovariana ka manomboka androany miverena amin'ny fitiavana voalohany. Tsy aleo ve revagna sady tahina ara-panahy tsara. Amen. Tsy aleo ve sady mandresy ianao no spirituel. Azo atao tsara zany revagna, azo atao tsara mandresy miaraka amin'Andriamanitra. Fa zavela atakalinao zavatra hafa Andriamanitra. Aza atakalo asa ry havany, aza atakalo Isaka Andriamanitra. Amen. Anatanteraka fanahytsika raha ny omana ianao, eo anao zay tia hita nytonigny fampianarana igny, rapitso amin'ny 7 ora maraina rendez-vous-tsika keto ao anatina fifadikany. Indao ry havagna mba hifadianina, anao be problème iny mba tonga avaketo, fa tsy raha magnaraka ny direct fo. Amen na sa tsy amen. Mba tongava antsika rapitso. Ary za manentana anao rapitso, mitondra mihitsy karazana sujet de prière antombavaka. Mba ataovy kely agnaty taratasy maray, ndeso aty ataovy amen. Anao rô karaha tsy ho avy io, karaha tsy ataonao amen raha izany. Ndeso aty tain'i Jesosy ianao. Amen. Izy koa anao fa tsy ho avy zay ka nandefa SMS magnefa vola anao. Nena dada zao manefa vola. Tain'i Jesosy ianao. Tena hivavaka tsika rapitso, androdagna an'izay mety ho karazana mandany Jeriko amin'ny fiainanao. Hianaritsika toizatsika lesony take, sady hoentintsika tena ao anatren'Andriamanitra, tena misy vavaka mahery vaika ataontsika rapitso. Hitanao fa misy zavatra hirodana. Fa aza miandry rapitso fa rehefa tonga an-tragno anao avy eo dia efa mivavaha. Aza matory foagna raha fa tonga dia mivavaka ianao. Tonga aketo anao rapitso mbola ampianarina misimisy kokoa, taritigna mandeha ambonimbony kokoa, mba hitanao ny tegna zany atao hoe degré au monde spirituel zany. Ary tsy maintsy manana an'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika nomana fanatitra, raisina ampelantananao mifanatitra ao hivavakatsika. Raha eo misaotra anao zay, raha mbola afaka mafy androany, mivavaka ihany koa Tompo ho andreo zay manaraka ny en direct misy amin'izy ireo mba hamafy androany. Taio Jesosy mba havita be amin'ny asanao, ary mitondra mivavaka Jesosy ny amin'ny sononay zay ho avy tsy ho ela, ary rahanay mihitsy tononay ho avy amin'ny alahady zao efa ampiasaina, fa mba ho tapa-kevitra izy mivalopy an-tagnany igny isoloany maventiventy, mba andeha agnifagna doanina ny sono io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Taio Jesosy reo zay mba mamafy androany, taio Jesosy reo zay mba manohana androany, taio mihoatra regny tanina amin'ny sanitra regny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandroso renao avy any aorina, manatanteraka fanatitra.